samban'izao mba nisy administrateur civil no tendrena ho premier ministre na chef de gouvernement teto amintsika Madagasikara. Noho izany dia vonona izahay na ny administrateur civil efa nisotro ronono sy ny ato anatin'ny mbola amperinasa ato anatin'ny faritry Boiny ny anohana sy hiaraky asa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Manoloana ny fanendrena ny premier ministre lehibe ny gouvernement vaovao Andriamatoa Mahafaly Solinandrasana Olivier, ny bureau iraisa-paritry ny administrateur ny syndicat ny administrateur civil na ny synad ato anatin'ny faritany Mahajanga izay soloko tena amin'ny maha filoha ahy dia maneho etona ny fisaorana sy mifankasitrahana ho an'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Ier Rajaonarimampianina izay nanendry sy nanome fitokisana azy amin'ny maha administrateur civil an-tenany hitondra ny gouvernement. Eto ihany koa izay dia manao antsoavo ho an'ny ireo namana administrateur civil rehetra izay sarasarahany tsy fitovian-kevitra sy firehana samihafa mba hibanjina ny ho avy.